Radio Nasionaly Malagasy koragny io saika mahazo izy amin'ny toerana jiaby eto Madagasikara ke tegna tadiavina radio io fa henganeny radio zegny mba ataotsika fitaovagna hampandroso fa tsy raharotin'ny sasany atao fitaovagna zegny hagnanovagna volagna ratsy amin'ny namagna, hagnanovagna fagnazimbazibagna namagna na hagnanovagna adilay politique jiaby amin'ny radio ny tokony hagnanovagna zegny fa fagnaboahagna hevitry, fagnampihagna olo amin'ny vaovao, fagnampihagna olo amin'ny fagnamezagna zavatra tena marigny amin'ny tanànatsika na amin'ny firenetsika. Tsara jorety dia teraka tamin'ny 20 Janoary 2017 teto Nosy Belleville. Izany hoe 12 taogno izy nipohany fahafatesana izao. 7 mianadahy ireo zanaka babandreo ndraiky mamandreo ka izy no faralahy. Vita batemy confirmation tao amin'ny paroasy Masindahy Pierre Spoly ary vita mariage ara-panjakana sy ara-sakrameta tao Diogo. Mananjanaka efatra izy, lehilahy 3 magnangy araiky. Nianatra tao amin'ny école frère ka nahazo diplôme CPE sy BPC ary nahazo baccalauréat tao amin'ny lycée mixte Diogo. Nandranto fianaragna tagny URSS izy ka nazahoany doctorat en pharmacologie. Kofa navy teto Nosy Be izy dia nanokatra pharmacie Tsarajoro teto Elville. Maire-ny commune urbaine Nosy Be izy tamin'ny taogno 2000 ka hatramin'ny 2012 ary efa mpanolotsaigny ny commune urbaine Nosy Be koa izy. Pikambagna ao agnatiny antoko leader fanilo izy raha ny ara-politique nozahagna teo amin'ny fiaignany ary agnisan'ny sangany sy fanilo nagnazava ireo mpiara-mikambagna aminazy ao amin'ny antoko izy. Pikambagna ao amin'ny fikambanagna mpanao asa soa Léonce Club izy ary agnisan'ny filoha mpanorona ny Jeune Chambre Internationale ary efa filohan'ny Jeune Chambre Internationale teto Nosy Be. Filohan'ny filan-kevitry pastoral tao amin'ny Église Katolika paroasy Masindahy Pierre Spoly eto Nosy Belleville. Pikambagna amin'ny fikambanagna maro teto antananany Nosy Be izy ary mandray andraikitra mavitrika na teo amin'ny sehatra sosialy na teo amin'ny sehatra ny fiangonana ka agnisan'izany filohan'ny chambre de commerce. Pikambagna tao amin'ny Gotomano, président ny comité scolaire école Saint-Jean d'Arc nandritra ny taona maro, président ny comité scolaire tao amin'ny école Kobara, solontegna ny mpanjifa ao amin'ny Jirama teto Nosy Be. Pikambagna amin'ny société civile ONG mandresy mikarakara sy miaro tontolo iainagna. Olo tsotra malala tagnana tia fihavanagna ndraiky mitazona ny famarignina izy. Olo tia tanindrazagna ary manompo zegny tanindrazagna malagasy ity nandritra ny andro jiaby ny aignany. Ka izany no nahatonga ny fanjakana malagasy nanome izy chevalier de l'ordre national tamin'ny 20 ao 12 sy officier de l'ordre national tamin'ny 17 ny volana novambra 17 sy 20.